avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tunde mividy zao de zao fa io mety be aminao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Tokony isa rehefa voalaza ny lalàna ny famitrahan'ilay antsoina hoe comité de bassin isaky ny faritra hialana amin'ny tsy fampindrano sy hanajana ny zofototra ireo izay mampametra-panontaniana raha ho voaresaka mandritra ny fankalazana ny herinandro nasionalin'ny rano eto amintsika. Tratra ve ny tanjona ka tsy ilainy intsony ny conseil du fampihavanana malagasy ny CFM izay tsy nanana mpikambana raikitra intsony telo taona mahery taoriany fataperany fotoam-piasan'ireo mpikambana teo aloha. Mahazo vahana ny famarinan'olona miainga avy amin'ny lalana tolotra safitaka amin'izao fotoana izao. Maro ny loza efa naterak'izay ka tokony hijery paikady aingana ny fanjakana ahoany mpisehatra momba amin'ny fampanajana ny zon'olombelona. Mihena ny vola vahiny miditra eto Madagasikara vokatry ny tsy fampiny ny famokarana anatiny sy ny fiovaovan'ny fifanakalozana rabaritra maneran-tany. Ireo no isan'ny antony mampitotongana ny ariary ho ny pahay toe-karena nanaovana fanadiadiana. Namaly ny fandroany Algérie ireo agent consulaire 12 teo anivo mahazo vo frantsay ihany koa Emmanuel Macron omaly ka diplomaty algérianina miisa 12 ihany koa ny voaroaka vola Frantsa ny antsiprian'izay. Alarbi fahenina amby folo ny volana aprily taona 2020 tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Tokony isa rehefa voalaza ny lalàna ny fametrahan'ilay antsoina hoe comité de bassin isaky ny faritra ialana amin'ny tsy fampindrano sy ny hanajana ny zofototra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isa no voaresaka amin'ny fankalazana ny herinandro nasionalin'ny rano eto amintsika aveny mombizay indrindra ho an'ireo faritra ahitana fitrandrahana harena kibonin-tany matoa andatsoratra. Miroso amin'ny fankalazana ny herinandro nasionalin'ny rano isika eto Madagasikara. Zava-dehibe ny rano ary miantoka ny fiainantsika ny fikajiana azy. Mbola maro nefa ny olana sedraina amin'ny rano fisotro madio eto Madagasikara na ny isan'ny malagasy misitraka izany na ny kalitaon'ny rano. Nandritra iny taona 2024 iny betsaka ny fitokonana ny tranga teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina noho ny fahatapahany rano. Ankoatr'izay, vola be ny tsy maintsy homanina isan-tokantrano ho an'ny akamaroan'ny mponina ahafahana misitraka rano fisotro madio. Anomboka amin'ny 2 ariary farafahakeliny ny vola lany isan'andro amin'ny fividianana rano ary mitombo izany raha mampatsaka ireny mpilahatra sy mpitatitra rano ireny. Izay mbola miankina amin'ny alavera toerana ihany koa ny vidiny iray bidon. Raha tsorina tsy maintsy manana tany amin'ny 5 ariary isan'andro farafahakeliny fa ho afaka misotro rano fisotro madio ny tokantrano iray. Raha totaly mahatratra tany amin'ny 5 arivo sy 5 alina sy 1 ariary isam-bolana izany ary tafiakatra tany amin'ny 5 arivo sy 4 alina sy 7 hetsy sy 1 tapitrisa ariary isan-taona. I vola io izay lany ividianana rano fotsiny ihany. Ambonin'izay ny faritra hafa nisy fotoana aza ny taona 2024 vidina 1 ariary hatrany amin'ny 3 ariary ny rano ray bidon tao Ambofimbe Androy. Isan'ny faritra marefo ary manana tahambony amin'ny tsy fisitrahana rano fisotro madio ny mponina any amin'ny faritra Tsimoninosy sy ny faritra Tsimondrefanonosy. Ny fisiany ahitany no antony goavana mahatonga izany. Anahoana izany raha mitohy ka mitrandraka fa sy mainty ny orinasa pastoriary. Efa nisy marina ve ny fanadiadiana ara-tontolo iainana ka ilazana fa tsy teraka voka-dratsy ho an'ny mponina voakasika ny fisian'ilay tetikasa. Iarahany rehetra mahita fa samy hafa ny toe-tany ao Tolagnaro sy ao Toliara indrindra ao amin'ny faritry ny ranobe isy ny fitandrahana. Fanontaniana mipetraka iandrasana valiny mazava izany. Ity resaka rano ity izay tsy voaresaka matetika fa ny filazana fa hisitraka tombontsoa maro ny mponina sy ny vahoaka ao an-toerana no ezahana voizina
saindrisena lahatra ombienymbieny antony mahatonga ireo mpanao politika firaisamon'ny pirenena sy fikambanana sasany ilaza fa tsy tokony ambakaina ny vahoaka voalaiza ihany koa fa isitraka $20 amin'ny tetikasa ny firenena ka $40 ho an'ny fanjakana foibe $40 ho an'ny vondrom-bahoaka itsindrapa-efana toy ny komuna sy ny faritra tena ho izay tokoa ve no hitranga raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena ny volan'ny ristorina aza miakatra aty Antananarivo ireo tamberim-bidy izay tokony ho an'ny CTD na ny collectivité territoriale décentralisée miakatra aty Antananarivo avokoa ka fomba ahoana no ahafahan'ny komuna voakasika mampandroso fomba ahoana no ahafahana mamaha ity olan'ny rano fisotro madio izay efa mianjady amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo ity eto Madagasikara manokana efa voasoratra ny torolalana ahafahana mitrandraka sy mitantana ny rano saingy tsy misy fampiarana izany hatreto hoy ny manampaizana manokana momba ny rano tokony izy ary efa voalazany lalàna ohatra ny fametrahana ilay antsoina hoe comité des bassins isaky ny faritra ialana amin'ny tsy fahampian'ny rano sy anajana ny zo fototra isitraka rano fisotro madio saingy tsy hita intsony ny toyin'izany hatramin'ny androany mino ve sika araka izany fa ho isan'ny vola ametrahana io comité des bassins isaky ny faritra io ilay $40 voalaza ho an'ny CTD voakasiky ny fitrandrahana ao Toliary idirantsika lalindalina eo makasika an'izay fanombohana ny herinandro nasionalin'ny rano izay rehefa avy eo fa manana lalàna manery ny tetikasa lehibe rehetra tsy maintsy mandalo fanadihadiana ara-tontolo iainana sy fifampiresahana amin'ny mponina voakasika raha isika eto Madagasikara manokana amin'izao fotoana izao isan'izany ny décret messier izay nasipanavaozana ka nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tsara ny fanavaozana nentina tao anatin'izay saingy nametra-panontaniana amin'ny fampiarana azy ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androan'ity tojo ndrina tahino mitatra ny antsy prian'izay nampahafantarina androany ny fahavitan'ny décret messier vita fanitsina mise en comptabilité des investissements avec l'environnement izay manery ny tetikasa lehibe tsy maintsy mandalo fanadihadiana amin'ny fiatraika ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy manoloana ny fiatraikan'ireny tetikasa goavana ireny amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana ny fangatahana permis environnemental dia tokony ataon'izay olona anao fotodrafitrasa mampiasa vola rehetra ary misy étape izy io tsy tonga de le hoe permis environnemental moa zany finalité fa misy metomboka amin'ny resaka hoe catégorisation mametraka fiche de tri de ao zany no catégorisena hoe asa be sa C le zavatra ho ataony de arakarak'izay nisy azy catégorie de mahazo an'le permis environnemental ao amin'ny ONE izy raha be izy de eny anivon'ny ministère miandraikitra azy de raha C izy moa zany de eny anivon'ireo localité zay tokony isany no naovana azy ny décret messier izay manery ny tetikasa lehibe rehetra mba anatanteraka ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy na ny étude d'impact environnemental et social ny firaisamonim-pirenena izay mametraka ny aiainy foana ny amin'ny fampiarana ny didim-panjakana io isan'ny itondran'izy ireo fitsekerana tamin'izany ny fanamboarana ny lalamben'ny kodana famresaka tsika zao ohatra ny momba ny autoroute zao ny étude d'impact environnemental le izy 320 km la izy 20 km ny eritrereto no tanterahana hatramin'ny farany taona tokony nisy évaluation environnementale et sociale stratégique izy io karaha tsy vita io 20 km io zay de miangavy ho an'le 70 km manaraka tokony atompoka zao ny évaluation environnementale et sociale stratégique raha tena manaja ny famoahana ny didim-panjakana rehefa ny akodaoda any ny mpanao tetikasa de terena fotsiny le na ny tompony andraikitra na ny vahoaka zany tereko masaka mampalahelo isy olona aomle mbola 20 km resahako io misy tantara mampalahelo be da be fa ohatrany lasa guerre politika moa le izy zay tsy mahay politika zay miezaka foana tondra tahirikevitra mitombona miaraka amin'ny fitaraina n'le vahoaka fa tsy misy fiandanina zany no tanterahana androany ny fampahafantarana ofisialy ny fahavitan'ny fanavaozana ny décret messier manitikitika ny fampiarana ny décret messier ao anatin'ny tetikasa base Toliary ny tokony amoahana ny valan'ny fanadihadiana tao anatin'ny étude environnementale et sociale ahafahana mametraka ny fepetra rehetra tokony atao ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitandrovana ny fiainan'ny olona
rehefa ankataoviny mponina sy ny ONE io izay vao tokony afaka tanterana ilay tetikasa fa maninona izany no toerin'ny mponina ilay tetikasa ankehitriny fa maninona koa no izao vao mirodorody manao be midina any an-toerana ny fanjakana raha efa vita marina ny fanadihadinina no takinina. Fa milohan'ny monima ny fomba fijery mandiso ny zava-misy marina eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao toy ny lahatsoratra navoaka ny gazety mpiseho isan'andro ray tamin'ity androany ity ho ny filoha nasionaly ny antoko monja roandefy tao amin'ny pejiny ity farany izay nangataka ny droit de réponse amin'ilay gazety namoaka izay lahatsoratra iray ka eto Andriatsilavo. Mangataka droit de réponse amin'ny lahatsoratra navoaka ny gazety Midi Madagasikara nivoaka ny maraina teo ny prime ministre teo aloha filoha nasionaly ny antoko monima raha vao nahita ilainy lahatsoratra nivoaka voalaza tamin'izany fa ity prime ministre teo aloha ity dia nilaza fa tsy ilainy Madagasikara intsony la Frantsa ampy izay raha ny nambarany amin'ny maray mandreny azy olom-panjakana manana grand croix de la première classe dia taitra ny tenany raha vao voalaza fa tomponantoka tamin'ny fehezantiny mifanohitra amin'ny soatoaviny sy ny kolotsaina politika ny antoko monima. Fanontaniana hoe izy no apetraka amin'ny mpanao gazety fotoana tahaka ny ahoana no nanaovako fanambarana nisy mpanao gazety nakambavany azy vi nisy sa nisy fanambarana gazety ka nosony avy ny momba izany ankoatra izay nitondra fanazavana ihany koa izy mikasika ny fomba fijeriny antoko monima manoloana ny fahatongavan'ny filoha frantsay eto Madagasikara tsy manohitra velively ny fifandraisana madio amin'ny la Frantsa izahay manamafy izany ny tantara hoy izy ka nisy ny fionana teo amin'ny mpanorina ny antoko Monja Jaune sy ny Général de Gaulle filoha frantsay teo aloha nandritry ny fahaleovatenina nisy ihany koa ny fionana taminy sy Jacques Chirac fony ity farany be ny tanàna tao Paris sy ny fionany tamin'ny Lionel Jospin raha mbola prime ministre ity farany feny hoy izy ny monima sy ny tenany dia tsy nanohitra velively ny fifandraisana amin'ny la Frantsa na izany no ajainay mandrakariva ny fomba fijerinay mifototra amin'ny fitiavan-tanindrazana ny fiarovana ny tombotsoan'ny malagasy amin'ny fifandraisana rehetra. Meloiny monima ny fomba fijery mandiso ny zava-misy marina tahaka izany. Fomba fanao politika lany andro izy ny fanelezana vaovao tsy marina nanondrona molotra izay tena tia tanindrazana eto Madagasikara hatrany amin'ny fanjanahantany. Nambarany ihany koa fa isan'ny mpikambana ao amin'ny cellule de crise diovy Madagasikara ny monima kanefa misy antoko maromaro mandrafitra izany izay samy manana ny fomba fijeriny. Fa ny tambarana dia namerenana ny tany-tandalana ny fiarovana ny demokrasia sy ny fampandrosoana marina ny vahoaka malagasy. Ny monima hoy izy dia miady ho an'ny fanatsarana ny Madagasikara ka hametraka ny vahoaka sy ny firenena malagasy amin'ny fahamendrehana. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ality tratra ve ny tanjona ka tsy ilainy intsony ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy amin'izao fotoan'izao ity rafim-panjakana ity izay tsy nanana mpikambana raikitra intsony telo taona mahery taoriany fataperany fotoam-piasan'ireo mpikambana teo aloha ary efa enim-bolana izao tsy nandray karama ireo mpiasa sisa ambiny ka eto Andriatsilavo. Tsy hita hatramin'ny androany ny fanendrena sy ny fifidianana izay andrafitra ny rafim-panjakana CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy. Ity rafim-panjakana ity izay tsy nanana mpikambana raikitra intsony telo taona mahery taorian'ny fahataperan'ny fotoam-piasan'ireo mpikambana teo aloha. Raha ny loharano-baovao azo efa hoenim-bolana izay ny tsy nandray karama ireo mpiasa sisa ambiny ny fetin'ny pasika nefa ity ho avy ny fiainana miasarotra andro manalina. Tsy ahivana rafitra voafaritra mazava ao anaty lalam-panorenana ny CFM ka tsy tokony isy antony tsy ambojoro azy. Ny zava-misy teto amin'ny firenena no antony nametrahana ity rafitra ity izay tsy hoe finiavan'olo tokana fa nangatahany ny zava-nisy. Isan'ny antipijorony ny miaina, mivoy, mamelona ny soatoavin'ny fihavanana amin'ny lafiny politika, toe-karena, sosialy sy ny sisa. Ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana tratra aveo ireo tanjona napetraka ireo ka tsy ilaina intsony ny CFM sa lasa aingotsehatra fotsiny sisa ka tsy hainoina ary tsy ho tohiteny. Raha izany inona no antony tsy hirosoana amin'ireo dingana voafaritry ny lalàna ka hiroso amin'ny fanafoanana azy. Raha ny fanadidinana atao ilaina ny fampihavanana samy malagasy amin'izao fahasarotana lalovan'ny firenena izao. Vahoaka mitambatra, miray ina, miray feo, mitovy tanjona no afaka mifanometanana anatsara ny fiarahamonina sy ny farim-piainana. Io fanatsarana farim-piainan'ny mponina io no tondro hafantarana fa mandroso ny firenena iray. Orany ny teny hoe tsombotsombo vahoaka fa inona ny zava-misy
morangeny miteny izany tsika mivetesina foana hoe isin'ny fampandrosoana ka inona ny mandroso saiko ny tondro ahafantarana hoe mandroso aloha dia ny fiainany isam-batan'olona ny fiainan'ny vahoaka ny fiainan'ny anatin'ny fiarahamonina zay ny fantatro ary zay ny anarako fa ny akoatr'izay dia sambanana fijery raha ny hita tsy manan-danja ary tsy lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana ny fampiavana-pirenena ho famahana ireo disadisa-piarahamonina indrindra eo amin'ny lafin'ny politika toendrika famonoana afo amin'ny lafin'ny rehetra no hita fa tsy miditra kory amin'ny tena fototry ny olana ka mitondra vahaolana maharitra ny olana ao amin'ny nosy sakaty ohatra ny fampiatsoana ireo lohandohany amin'ny mponina ny rosoana fa tsy ny famaliana ny fitakiana ataon'izy ireo tsy ny famahana ny tsy fampinerinaratra no ny rosoana fa ny fijarana jiro mazava ho an'ny mponina tsy ny fampitomboana ny famokarana atao anatiny fa ny fampitomboana ny vary afarana avy any ivelany sy ny sisa rary ny raha miapotika ny toe-karena malagasy ary miova ny toe-tsain'ny mponina eny anivon'ny fiarahamonina vaovao mifandraika amin'ny fanomanana ny fandraisana ny sehoisy ny filoham-pirenena frantsay amin'izao fotoan'izao tsy tokony rehefa ndray vahiny ihany vao etsiketsika nadio sy hanamboatra lalana toy izao ny fanjakana ora olo-pirenena nanaovana fanadiadiana asa andavanandro sy lahara-pamehana takina ampitondra ny momby ireo magaga hoy izy ireo fa angy ampiasa ampitondra rehefa ndray vahiny ary mifanohitra amin'izay manoloana ny teboka marary ny vahoaka malagasy trangy izay adika an'ireo olo-pirenena androany ho fanaovana tsinotsinona azy ireo rina fitiavana no mitaritra ny antsiprian'izay mikoropaka mafy ny fanjakana fa handray vahiny atao daholo ity fihetsiketsehana rehetra ity fa ho avy ny filohan'ny pirenena frantsay diovina ny tanàna raofina ny fako amboarina tsara ny lalana lokoana marevaka ny sisina arabe sy ny tamboho esorina ny mpatory an-dalambe sy ny mpivarotra molon-dalana andalovan'ny vahiny mba hanakonana ny fahatran'ny firenena sy ny fahasairana ny vahoaka malagasy vitara-potoana sy aingana ny fandraisana ndraikitra rehefa isy vahiny tsidika zay zany aloha amin'ny lafindray zany aloha tsy mety aloha zany zao raha amiko manokana zany satria maninona rehefa misy vahiny ho raisina ve zay ianao vao mihetsika fa teo a tsisy vahiny ho raisitsika atao tonga dia mitsingalambongidina daholo ny fako ny andalana tsy rofina zao izy vahiny ho avy eto amintsika zay vao taitro satria zao amin'io zao ny mpiasa tsy ady tsy ampiasaina nefa hatrizay tsisy an'izany zao maninona zany raha ohatra hoe tokony tohizana zany ty zavatry zany tsara kokoa amin'le izy zany misy fanaovana tsinotsinona zao satria maninona ianao rehefa misy vahina zay vao nailika ny ena amin'ny sisin-dalana varotra tokony varotra tsy ampivarotanao hatrizay nefa tsisy an'izany fa avela-barana fotsiny eo le olona dia amin'izao ianao vao satria menatra ve ianao ny afianana zany le izy satria rehefa misy vahiny tonga menatra ianao ampiseho an'le zavatra ratsy dia rehefa tsisy vahiny zao lasa ny vahina ve dia overina amin'izay any ve amin'izay tao anaty bisy zao tena andeha ny resaka zao ohatra ny mandray Andriamanitra tsika amin'izao mandray an'le filoham-pirenena satria ho avy Andriamanitra diovy daholo ny lalana rehetra tsy asiana faky eraky ny arabe nefa raha teo aloha teo zay ianao raha natsapa n'izany fa tsisy firarahina zao faky ny an-dalana mitobo ny lalana gokagoka fa ho avy zany le atahorana zany dia amboarina daholo ny zavatra rehetra tokony hoe isanandro isanandro zany ianao tokony mba hoe mikiropaka foana manadio fa tsy hoe kory hoe vahiny ihany no andrasanao anadiovanao ny tanàna ny problème nefany le mpivarotra amoron-dalana tsy misy asa tena ataonao oso-botanana zany amin'ity fitondran'ity nefa raha tsy nisy ny vahoaka malagasy tsy lany ianao le fandraisam-bahiny leona ihany raha hoe ndray andro zany zay tsy avela mivarotra tsy dia problème aminay fa le izy zany hitanareo efa hatramin'ny talata zao zay ampirorona amin'ireny polisy reny zay ny olanay zay tokony ho aseho mihitsy zao le fahatran'ny malagasy fa tsy hoe afepena mahantra amin'ny malagasy dia afeninao le izy lasa hitanareo lasa ohatrany hoe zany hoe afenina zany le zavatra hoe mahantra amin'ny malagasy fa ianao zany te hisekiseko hoe tena izay zany tena manan-karena zay le zavatra tiany atongavana tsy hoe tokony zay andray vahiny vao hietsiketsika fa tokony atao lahara-pahamehana foana zany le fikarakarana ny tanàna tena tokony lahara-pahamehana amin'ny mpitondra zany ny fanamboaran-dalana indrindraindrindra ny any ambanivohitra tsika mantsy eto efa ohatrany hoe obligatoire zany io ny zava-misy fa ny any ambanivohitra zao ohatrany any ambany zao
tapaka ny tetezana tsisy mpijery fitondrana amin'izao fotoan'izao zany tsy mijery. Nanambarany teo anivony fibekonany hery fiarovana sy ny filaminana androany fa ampitomboana ny isam-pitandron'ny filaminana enankanja mandritra ny fetin'ny pasika hoentitra ary amafisina ihany koa ny paikady amin'ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny fitsidihana ataon'ny filohan'ny pirenena vahiny sy ny fivirimben'ny voameran'ny ramasom-bendianina ny andron'ny 7 sy ny 14 aprily andray fepetra araka izay miseho enankanja ny mpitandron'ny filaminana raha misy ny fioaram-pefy ho iantrany ny fanambarana. Mazovana ny famitahan'olona anatina tambazotra mpanao trafikan'olona amin'ny alalan'ny tolotrasa samihafa amin'izao fotoan'izao. Maro ny malagasy voasarika indrindra manoloana ny fahasahiranana sy ny tsy fisinasa eto amintsika. Maro ny loza efa naterak'izay ka tokony hijery paikady aingany hamahany ho endrika famarinan'olona io ny fanjakana ho ny mpiaro ny zon'olombelona nanaovana fanadiadiana tamin'ity andro an'ity. Tsy ary Rasoa Velona mitatitra ny fanadiadiana. Isan'ireo firenena voakasika mivantana amin'ny famaroany famarinan'olona na traite des personnes Madagasikara. Hatreto, amin'izany ao ambony isan'ireo olona voatanaka anterena amin'ny endrika maro samihafa. Raha ny fikarohana nataon'ny BNLTEH na ny Bureau national de la lutte contre les traite des êtres humains, misy 27 ny antota taratasy voaray mahakasika ny tranga famarinan'olona makany ivelany ho an'ny taona 2024 sy 2025. Mahazavana amin'izany famandriana olona anaty tambazotra mpanao trafikana olona. Manamafy izany ilay raharaha mikasika ny teratany malagasy miisa 7 tonga tany Yaoundé Cameroun rehefa voafandrika tamina tolotrasa sandoka ny volana martsa lasa teo. Asa amina indostria lehibe any an-toerana izay azona karama tsara no nampanantenaina saingy fanandevozana no niseho. Antony manome vahana ny tranga toy izany fa ratsy ny toedrara ara-tsosialy sy ara-toekarena vokatra ny tsy fampinasa fa indrindra ny tsy fampiny fanabeazana indrindra mahakasika ny lalàna raha ny fanazavany pahay lalàna misehatra amin'ny zon'olombelona androany. Ny olona tsy maintsy mijery izay mety asoana azy hoe inona no mahasoana azy na dia tsy fanao ary na tsy manala-dalàna raha amin'ny ankapobeny. Voalohany raha misy andreny karazana ataontsika hoe sity misokatra ireny tsara ihany aloha zany ny mijery ny lalàna mifehy amin'ny karana azy ireny satria misy lalàna maro mahakasika ny ohatra ny ahoana ny commerçant, ny société commerciale sy ny mahakasika an'izay. Rehefa misy ihany koa ilay tranga dia tokony afaka jerena sahady satria tsika manana an'ilay fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny andininy fahinina amin'ny 50 sy ny afara amin'ny 50 ohatra miresaka mahakasika ny resaka fisolokiana sy ny resaka escroquerie na mahakasika ny resaka vaola ny abus de confiance koa tafiditra anatin'ilay izy. Ireny zany tokony jerena sy ampiarina ka tokony fantarinao ihany koa ireny alohan'ny idirana ao anatina sehatra anankiray ianao sao dia sehatra mandeha makany amin'ny fisolokiana dia ao ihany koa manazava izay fehezan-dalàna famaizana izay mahakasika ny resaka fitoriana. Ny fiafaran'ilay izy moa zany dia misy tena fanitsakitsana zon'olombelona. Raha tsy aivina, efa nisy ny lalàna navoaka ny fanjakana mikasika ny fampiatona ny fandefasana olona ny ivelany, indrindra ny fitadiavana asan'ireo tovovavy any ivelany. Efa nanamafy ny fifanarahana irasan'ny pirenena mifandraika amin'ny ady atao amin'ny fanandevozana ihany koa ny firenena. Mitoetrana nefa ny fanondranana na famarinan'olona ntsokosoko noho ny fisian'ny tolotra sy ny dinady. Manana anjara andraikitra voalohany amin'ny fikarohana paikady mazava anenana izany fitondram-panjakana ho iatra ny pahay lalàna misehatra amin'ny zon'olombelona. Dia izay ihany koa no entina misety vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Santa vavy ué! Mbalika wow 60 vavave araroty misy jiro antona telo mazava tsara mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady maharitra 7 be izao azo mahanana finday manomboka amin'ny 500 isan'andro mandrapahefana amin'ny vidiny manontolo mbalika mamiratra no afaka.
sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Chez Cosmos, 14 avril au 11 mai, prix cassé jusqu'à 35% sur certains produits. Des remises allant jusqu'à 1 400 000 arias. Cosmos, c'est électroménager, ameublement, audiovisuel, téléphonie, décoration, moto, tuk-tuk, outillage et plusieurs autres encore. Jusqu'à 1 400 000 arias de remises sur certains produits. 14 avril au 11 mai, chez Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Extra propre, tinarale vutsavuni. Extra propre, rakalte isnu tenabuni. Extra propre, akwani sabombara. Extra propre, mbula sabuni yunu tenatara. Extra propre, enui. Nitimis vau, atul chawanau. Tili sabunu vengana, nifiasan tena hengana. Muramana lalutu. Rana salamba tunga de mazutu Sabun venga ni umano tatara Tashreta tu demiala Sara kaltau Mebe amnau Refa mandem ne pisserie E iksa futtenenri Refa mandem ne pisserie E iksa futtenenri E iksa yune sabun venga na fuci Yutena metem nira fuci E iksa yan extra propra Ndana tunde vidzo de zao Fa yu meti be amnau Mamerina ny araba tombo klasy tombo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity ankalazaina mandritra ny 3 andro etra mikanja ny Bariama Masina ny herinandrom-pirenena ho an'ny rano ankoatra ny fiantraikany fiovaovan'ny ny toetrandro isan'ny olana amin'ny famatsin-drano ny tsy fahampiana sy ny fahanterany fododrafitrasa ny hetsika nosokafana tamin'ity androany ity izay natao hitadiava mba olana manolona ireo Hentsora Soarimalala no mitatitra ny fanadidina. Ometsika lanja ny tahirin-dranto mba ho antoky ny fampandrosoana maharitra. Io no loha hevitra voizina mandritra io 3 andro fankarazana ny herinandrom-pirenena ho an'ny rano eto Madagasikara izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Raha ny eto Madagasikara no jerena, ankoatra ny olona ny toetry ny andro dia anisa mitarika ny olana ny famatsian'ny rano ihany koa ny tsy fahampiana sy ny fahanterany fotodrafitrasa. Mila mitady vahaolana ary tsy maintsy atao ny asana renana ireo fahasimbana avokatry ny loza voajanahary nateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro ho ny solotena ny UNICEF eto Madagasikara rehefa nandray fitenenana androany. Madagascar subit ces impacts de changement climatique et donc miaina ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro Madagasikara izay literaka loza voajanahary marobe. Tombaninao 9 tapitrisa ireo olona no lasibatra io loza voajanahary io nanomboka ny taona 2000 miaraka amin'ny fahasimbana mety hatratra hatrany amin'ny $2.7 zava-dehibe noho izany ny fananganana ireo zavatra simba. Tsy maintsy mamaly ny filany vahoaka sy ny fiarahamonina tsy afaka misafidy ny tsy asa manolona izany isika. Fa amin'ny lafiny iray, everiko fa tsy tokony ho toerana ny fampiasam-bola ataontsika amin'ireny vojimaika mivantana ireny fa tokony antonona akaiky kokoa. Mila mafisina ny fiara miasa amin'ireo manam-pahefana eto atoerana. Et pour ça, je dirais qu'il faut renforcer le partenariat avec les autorités locales notamment. Ny hita lohatreto raha ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny ihany no lazaina dia rano miloko mavo amin'ny pompo nosotroina. Tsy izay ihany fa mbola tapaka lava ihany koa. Tokony ho anisan'ny lahara-pahamehana amin'ny tetikasan'ny fitondram-panjakana ny fampiroboroboana ny fahazahoana rano fisotro madio ahafahan'ny malagasy rehetra misitraka izany.
Ntoekarena mena ny vola vahiny miditra eto amintsika vokatra ny tsy fampiny famokarana anatiny sy ny fivavoan'ny fifanakalozana rahabaritra maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ireo no isan'ny antony nampitotongana ny ariary ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadiadiana. I Madagasikara izay tokony hitady lalam-barotra hafa ihany koa manoloana ny fanapahan-kevitra noraisiny Amerikanina amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana no mitaritra ny antsy Prianzay. Tao anatin'ny herinandro nanomboka ny 7 aprily hatramin'ny androany tsy nilatsaka ambanin'ny 5,000 ariary intsony ny iray euro mitaha amin'ny vola ariary. Tafakatra 5,000 ariary mahery ny euro hatramin'ny androany raha navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara. Tsy mitsaha mitotongana hatrany araka izany ny lanjam-bola malagasy noho ny fahalemen'ny toe-karena malagasy niteraka fikorontanana ara-barotra maneran-tany. Ny fanapahan-kevitra fampiakarana ny abatseranana no raisin'ny Amerikanina ka nilatsaka ny fandraharana eran-tany. Ho an'ny Madagasikara tsy ampy ny famokarana anatiny sy ny fanondranana vokatra makany ivelany. Ny hena vokatra izany ny fifanakalozana ara-barotra ka tsy miditra ny vola vahiny. Vokatra tsy prioritaire le vokatra fanondratsika. Zany hoe na tsy manondrana an'ireo na tsy mividy an'entana avy aty Madagasikara dia ny mpanjifa velona foana. Ale orinasa mpamokatra sy mpikarakara azy no saikana. Ny euro no tsy mety midina araka ny fanamakiana nataona hitatsika ny mahatonga ny euro mihitsy dia Europa mihitsy ingeny tena anisany hoe cible voalohan'ny Amerikanina amin'ny resaka ara-barotra io ka malina tanteraka ny mpandrara Europeanina amin'ny vola mivoaka ho aminy dia anisany na enany avy hatrany zany ohatra ny fanafakana entana avy aty amintsika ka nahatonga ny vitsy ny vola miditra any avao dia rehefa vitsy zany vola miditra avao dia mazava ho azy fa hiampina ny tandan'ny euro raha oakina amin'ny ariary. Tokony akalesona ny fanjakana manoloana ny fiovaovan'ny fifanakalozana ara-barotra maneran-tany. Mila tsaraina ny famokarana eto amintsika anaraka ny fenotra takin'ny vokatra iraisam-pirenena mba hitombo ny vokatra ahondrana. Ilaina ihany koa ny mitady lalam-barotra amin'ny firenena samihafa mba tsy antona ny fanondranana manoloana ny fanapahan-kevitra raisin'ny firenendehibe toa ny Etazonia. Famokarana eto anatiny aloha voalohany indrindra dia efa tenena foana amin'izay zany hoe mila makalesona isika amin'ny famokarana eto anatiny mba ho vokatra manara-penitra afaka mamaly ny fangatahany tsena isam-pirenena ny vokatra vokarina raha dia hampiakatra ny fanondranantsika ny entana avy eto Madagasikara isika. Dia faharoa koa dia hoe mila mitady tena hafa isika raha tsy hividy ny hoe vatana avy aty amintsika ny Amerikanina na hoe miasarotra ny fividianana entana avy aty Madagasikara raha rehefa mivatana any Etazonia afaka mandeha entana any Dubai ntsika zavatra ohatr'izany mila jerentsika tsirairay arak'ilay entana mihitsy satria misy karazana mpanjifa Europeanina mpanjifa Amerikanina efa tena zatra ny vokatra avy aty Madagasikara ka nina zavatra mitranga eo dia tokony mitady lalana foana izy fividianana dalatsika no mitady lalana miaraka mikiaraka mitranga eo. Mitaky politika ara-toe-karena matanjaka ny fampiakarana ny lanjam-bola malagasy. Tokony fandanja ifanaraka amin'ny tolotra sy ny tinady ny fifanakalozana ho an'ny vokatra hafarana sy ny ahondrana. Mitotongana ny ariary mitotongana ihany koa ny fahefamividin'ny vahoaka malagasy ka tsy afaka mitsabo tena araka ny tsokony ho izy tsony ny ankamaroan'ny mponina indrindra ny eny anivon'ny tontolo ambany volo amin'izao fotoana izao. Olana ny tsy fampiny fahefamividy sy ny tsy fampiny ny toeram-pitsaboana ho ny ben'ny tanàna ny fiombonana anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ka antony hetsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana ny 1 hatramin'ny 5 ny volana aprily ho avy izao. Daniela Mino Arsono mitatra ny fanadidina. Mbola toeram-pitsaboana iray ihany amin'izao fotoana no mandray sy misahana ireo mariary ao anatin'ny komuna fiombonana distrika Antananarivo Atsimondrano ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Voafetra araka izany ny tolotra ara-pahasalamana afaka omen'ny CSB ao an-toerana. Eo ihany koa ny fahasahiranan'ireo mponina izay sakana tsy ahafahan'izy ireo mitsabo tena araka ny tokony ho izy. Komuna fiombonana dia CSB2 reny no tsy visin'ny fanafody raha mahita raha malala efa nambarany teo fa hatramin'ny fandidiana hatramin'ny fanarahana maso an'ireo dia ilaina tokoa ny fahantrana amin'izao fotoana izao dia raha malala raha mahita. Anamevanana ny fahasahiranan'ireo mponina eo amin'ny lafin'ny fisitrahana fitsaboana araka izany
isitraka fizahampahasalamana memempona ny ndraiky amin'ny 24 amin'ny 20 aprily avizony eo amin'ny komuna fiombonana ary ny 3 amin'ny 20 hatramin'ny 5 amin'ny 20 kosa ny eo amin'ny komuna Andorany Fotsy. Ny olona afaka tonga amin'io mission médicale ataona io zany a dia ny olona rehetrarehetra izay mila fanampiana ara-pahasalamana ka tsy afaka mividy fanafody, tsy afaka manjery hoe inona marary anazy dia vonona zany zay amina. Raha ohatra aloha hoe mila hoe fandidiana ohatra le olona dia alefanay any amin'ny hôpitaly lehibe eto toerana zay afaka manana ny logistika mifetena anazy bien sûr. Fa ny tena eritreretinay amin'io zany le hoe médecine de proximité manampy zany amin'ny resaka fahasalamana. Olona manodidina ny 5,000 hatramin'ny 4,000 eo no vinavinaina isitraka ity hetsika ara-pahasalamana ity ka mpitsabo hatrany amin'ny 5 amin'ny 7 isa. Mpitsabo iraisam-pirenena sy malagasy no hiara-salamy ny fandraisana tanana ireo marary. Hetsika izay karakarain'ny fikambanana tsy miankina iray amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity, ny lanja sora-baventy ho fanairana ny tompon'andraikitra hijery ny antsojay atao azy ireo ny fikambanan'ireo mpamily bajaja mampitoy ny zotraky ninona be sy ampasika amin'izao fotoana izao. Antony efa herinandro maro tsy navelany asa izy ireo, lazaina fa tsy manana taratasy ara-dalàna izy ireo izay nandany momba izay ary mezaka manavao ny taratasy arak'izay ilaina ka mitaky ny hitohizany asa ampilaminana Daniela no mino artsono mitatitra ny antsiprian'izay. Ny lanja sora-baventy mitaky ny anohizana izy ireo ny asan'ny fikambanan'ireo mpamily bajaja mampitoy ny zotraky ninona be ampasika omaly. Raha ny fitaranan'izy ireo efa herinandro maro izay no tsy navela ny asa ampilaminana izy ireo. Atonga nanao fisafony samaraina ny teo anivon'ny ATT na ny agence de transport terrestre akamandrara ireo mpamily asa. Antorra ny fitarainana hatrany filazan'ny ATT fa tsy manara-dalàna ireo taratasy ny bajaja. Ireo mpamily sy ny coopérative ampitanterana kilan'izay manamafy fa manana ireo taratasy rehetra ilaina ary vao izany araky ny fangatany ireo tompon'andraikitra trany. Matsiaroiarany tsy indrio falava izy ireo araka izany ka manao antsoavy amin'ny tompon'andraikitra mahefa. Zavatra dimy ny ilay nangatany ATT tamin'ny bajaja. Ndray carte grise, ndray visite technique, ndray licence, permis ary patente. Ny visite ny eo amin'ny resaka carte grise efa samy mikarakara daholo izahay. Efa nisy fanatona teo amin'ny ny ATT sy ny coopérative ray manontolo manerana ny tosy dia efa nisy konkoa ny démarche nataonay efa nanao zay ny carte grise efa nanao ihany koa zay visite technique FAOB zay nirahana teto tosy. Licence koa efa tavavoaka ka izay no angatanay hoe efa normal no izay bajaja ka mba mangataka izay satria ny ATT manakana foana ny sanandro tsy ahafahan'ny ankizy miasa. Ny tena angatanay koa zany le tena hoe normal mazava satria teo aloha izy zao nangataka hoe licence avy any commune nangata aloha dia efa vita izy dia lazainy fa tsy ara-dalàna ireo nisy fanaminy azy ny tena ara-dalàna. Dia ny contrat visite koa teo aloha izy nangataka hoe atao contrat visite daholo bajaja dia rehefa vita le izy dia efa vita normal contrat visite dia lasa misy zavatra hafa foana zany ohatrany angatany zareo. Avelo taraina ireo mpamily izay tena mivelona amin'ny fitondrana bajaja. Miezaka ho manara-dalàna izy ireo saingy misy foana ny fanamariana avy amin'ny ATT manohitona ny asan'izy ireo. Hatranga izay raisin'izy ireo fanaparam-pahefana sy filambaniny raha ny fitarainana hatrany. Ireo mpamily izay manodidina ny 10 isa eo ary voakasika avokoa. Zay zao atory midina anankiray maraina nataonay dia zao zay tsy afaka mihetsika intsony satria misy foana ny contrôle satria ny zavatra tena takiany zareo dia mipataty sy ny licence izahay nefa mibajaja entinay dia manana taratasy mazava ny atao carte grise assurance ohatr'izany permis en chauffeur izahay nefa tsy afaka miasa raha tsy misy an'ireo taratasy ireo tompoko dia zay no anaovanay an'izao fitarainana izao. Zay nangatanay satria zay mamelom-bady amanjanaka mila mba mitady kely zay satria angalatra indray zay ve ho angalatra amin'le izy satria io mba asa fivelomanay fanjakana tsy mamorina asa moa. Hitanefa tsy misy hoe vola be ho alaina fa vola ray alina 5,000 sy ray alina raha betsaka indrindra ny zarainy ny mpamily sy ny mpanampy mpamily ka mahatsiaro mijaly zay mampatonga anay manao zao fitarainana zao. Mitaraina ihany koa ireo mpandeha vokatry ity fiatoan'ny fitanterana amin'ny bajaja ity izay isy fiatraikany amin'ny fivezivezen'izy ireo. Milamina mihitsy izahay ny sy ny ty bajaja ity afaka amin'ny embouteillage
aloha mibajaja iasa eto amin'ny faritra ambodrapety sy manodidina tompoko manaiky izay fandaharana petraka reo tompona ndraikitra ara-pandrakana izahay fa aloha izy iaza fa mijaly ny vahoaka fanjakana mihitsy ny tokony hijery akaiky an'ireto ankizy reto hoe aiza ny tena fari-piainany reto le miasa fa tsy hitombo le mpangalatra raha angalatra ary reo ankizy reo dia hogadrainao dia mba ahoana ihany zany ny fiafaran'ireo ankizy ireo asaika misedra olana hatrany araka izany mpiasa malagasy hatreto tsy mbola misy paikady mazava toa ny fanjakana amin'ny famoronana azy izao indray nefa ireo miezaka mivelotena tao azalambo raha ny fitarainan'ireo mpamily hatrany mitady fomba rehetra mihitsy ireo tompona ndraikitra ireo hitsirihana ireo bajaja aka manakana eny an-dalana mihitsy mandrara azy ireo hiasa mangataka ny fitondram-panjakana izy ireo araka izany hijery akaiky izao zava-misy ienan'izy ireo izao tranga-piarahamonina vetivety mpianatra iray no naratra teny Ankatso voatsatokantsy teo amin'ny tanany farany herinandro teo mpianatra eny anivon'ny oniversite ihany no nahavandoza ho ny naman'ilay niarambona ady izay nateraka ny fahaverezan-drano tao amin'ny efitranon'ilay lehilahy nanindronantsy raha ny fanazavana trany Entsora Soarimalala niteraka fandatsahana ny disadisa rano teny Ankatso raha tsy misy ny rano raikitra ny tsy fifankazahona raha misy ny rano raikitra ny fifamaliana lehilahy iray mpianatra teny amin'ny oniversite Antananarivo no voatsatokantsy teo amin'ny tanany tamina mpianatra teny an-toerana ihany ny faran'ny herinandro lasa teo disadisa vokatry ny fahaverezana rano tao amin'ny tranon'ilay lehilahy nanatsatoka antso na tonga ny fandratrana araka ny fanazavan'ireo namany io niarambony io nisy zavatra ohatr' izao ny tranga tamin'ny alahady maraina sase tokony hoe nisy fetifety ny karakarain'ny mpikambana namana zany ziva sala sud-est reo dia nisy zavatra very tao ambony ao amin'ny deuxième étage tao amin'ny trano nisy anay zany nisy rano maloto very zany dia nilasaka tao amin'ny premier étage tao amin'le trano nitrangany action tonga tany izay mirahalahy hifony le namako io le naratra dia voaray olona anankiefatra mipetraka eo amin'le trano dia olona telo nitratranay tao le olona victime zany tao nandray anay tao dia voaray tsoma tsara le ifinanay niresadresaky teo zay no tonga tampoka le namany miara-mipetraky aminy gaga sy tarany sady mitrerina izy hoe mandika lalàna le olona anankiray ao amin'ny trano misy anazy dia to dia nitratrevatreva izy mimenasy le bany dia tsy neny fanazavana akory izy no avy namely tontondry avy hatrany taty amin'ny tareko moa zany le izy dia ninjery moa tamin'izany dia namaly dia nifamalimaly teo zay ro lahy zany dia avy moa ny sarana le izy rehefa avy nisaraka dia nyroasiny zahay naka antsy izy tao ambony fandriana nyroasiny anjeny amin'ny antsy teny amin'ny couloir izay dia nitsoaka moa zany ihany nitsoaka fa le namako iray mbola taraiky teo dia voany antsy ny tanany izy zay tena hoe maratra mafy be mbola marary mafy izy ka mbola vita moa zany le action volitsindrinazy izy dia nentina tany amin'ny asy zeray izy raha zany kosa aloha ny karaktera karazany hoe tsy dio lazy zany satria mitazona antsy manenjika amin'ny antsy zany olona fahamono tsy mbola nisy ny lonilony teo amin'ireto mpianatra ireto araka ny fanazavana mangataka ny fanjakana izy ireo hijery manokana ny zava-misy tahaka izao mbola atahorana ny fivadiky ny tantara raha toka tsy misy ny fandraisina andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra hoy ireo mpianatra efa misy ny fitarainana nataon'izy ireo izay mbola andrasina treto ny valiny na izany fiarahamonina iray fianarana ny fiainana any aorian'ny fiarahamonina eny amin'ny cité universitaire ireny ilaina mandrakariva ny fahaizana miaino sy mijery ny hafa indrindra ny fahaizana miaramonina no ireo mpianatra avy amin'ny lafy valony nosy samy manana ny fiarahamonina namolavolanina azy tany aloha dia izay ihany koa no entina miampita vetivety ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fandroany Algérie ireo agent consulaire misy 12 teo anivony mazovo frantsay tany an-toerana namaly avy hatrany ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron omaly ka nandroaka ireo diplomaty algérianina misy 12 miasa eo anivony mazovosy consulat algérianina tao la Frantsa ireo teratany frantsay misy 12 voaroaka tao Algérie ireo izay efa nigadona tao la Frantsa omaly ariva ihany raha tsy ahivana noho ny fisamboran'ireo teratany algérianina misy 3 voarorohonanao eloka be vava nakankeriny an'ilay influenceur mpanohitra ny fitondrana algérianina tany Frantsa no ny atomboany 10 teo amin'ny rotonta dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao angasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny rapitondray tompo-klasy tony vaveloma tompoko
ray le tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté ny vavao isa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao de zao fa io mety be aminao. Avec yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.